Rehefa manakaiky tahaka izao ny fetin'ny fahaleovantena ny asaramanitra zany tinambara misy hatrany ny hetsika tanterahan'ireo mpianatra eo anivon'ny sekoly Rasalama ity hetsika ity moa dia ny fanampiny ny mpianatra sy ny mpanabe samy nameny talentany izy ireo atao anatin'izany fotoana izany ary tafiditra ihany koa ao anatin'ny fanamariana ny iray volany teny malagasy. Tafiditra ao anatin'ny fanamariana ny fetim-pirenena sy ho fanandratana ny maha malagasy dia niditra tamin'ny andiany fahadimambefolo ny hetsika malagasy any ao izay nokarakarain'ny sekoly FJKM Rasalama. Mpianatra 10 mahery avy amin'ny kilasy ambany indrindra ka hatramin'ny kilasy fahafito no nifanjimby nampiseho ny talentany ka nasongadin'izy ireo tamin'izany ny fitafy sy ny hira malagasy. Manangana faneva ho tazan'ny firenena rehetra, io no lohahevitra noraisina tamin'ity taona ity. Amin'izao asaramanitra izao izay vanim-potoana miavaka eto amin'ny firenentsika ny fankalazana ny 520 taona nazahoantsika ny fahaleovantena dia kilasan-drazan'izany koa ny eto amin'ny sekoly FJKM Rasalama Andravoahangy izay mankalaza manokana an'izany fety izany ary manasongadina indrindra ilay hoe malagasy eny ao izay fanaona isa-taona io malagasy eny ao io. Ary nandraisanay ny lohahevitra indray tamin'ity taona ity manao hoe manangana faneva ho tazan'ny firenena. Inona moa ilay faneva tsy ilay hoe saina hatsangana ihany fa ny faneva mba sekolim-pinoananay dia mitondra ny anaran'i Jesosy Kristy izay hoe sekoly FJKM ary ny fanevanay dia Jesosy Kristy ary dia niezaka izay mampita amin'ny ankizy an'izany hoe Jesosy Kristy izany mila sandratra manomboka any anivon'ny sekoly izany mampita an'izany amin'ny ankizy andraisan'ny ankizy an'izany Jesosy izany ho tombo famonjy ny fiainany. Ary efa mandray an'i Jesosy ny ankizy dia manana fahendrena, manana ny fahalalana ary dia misongadina any amin'ny toerana izay misy azy any amin'ny fiarahamonina. Noho ny fidiran'ireo kolotsaina avy any ivelany dia miendanja ny soatoavina malagasy ka tanjon'ny hetsika ny fampahafantarana sy famoazana indray ny maha izy azy antsika, isan'izany ny sakafo malagasy toa ny koba sy ny vary amin'ny anana sy kitoza. Ny mpanabe rahateo tsy nanao ambanin-javatra ny fanabeazana ka nitondra hafatra ankira ho an'ireo mpianatra. Amin'ny mahasaramanitra ny andro dia tsy adino ny nizara arendrina ho an'ireo mpianatra mba ahafahan'izy ireo miaina ao anatin'ny fety.